Lisany koa ve tsy mahatsapa hoe lasa tsy de milamina zany ny ao anaty rehefa manaiky diso ianao. Lasa ohatrany hoe hafahafa zany ny tsapanao, ohatrany hoe menatra ianao satria mety ho hitan'ny olona hoe ay nanaiky diso lery. Nefa indraindray ny saintsika fotsiny no manao an'izay fa matetika anisan'ny zavatra azahoana tombony be mihitsy ny fanekena fa mety diso koa ianao indraindray. Rehefa misy zavatra mitranga ka ohatra hoe misy ady hevitra na hoe misy zavatra ataonao ka tsy nety tamin'ny hafa nandratra ny hafa, dia tsara foana mametraka fanontaniana amin'ny tenanao hoe nety ve ny nataoko, misy zavatra tsy milamindamina kely aminahy ve ilay zavatra natao, dia anisan'ny zavatra mampandroso be anao koa ny fanekena diso indraindray amin'izay zavatra efa hitanao fa tsy mety nataonao. Fa tsy manao ohatran'ny sasany hoe efa diso dia mbola lazaina fa ny olona hafa indray ny diso. Zay dia noho izany mahaiza manaiky diso amin'ny fiainana mba hahafahanao mandroso kokoa, hainao kokoa ny mitondra ny fihetseham-ponao amin'ny alalan'ny fihetsika tsotra kely amin'ny manodidina anao.